FM manolotra anao izao. Rongatrantitra, Iarmampionina, Christophe Rabearmanana, Oloravaka Zoma amin'ny Rina no anome aina ny tantara. Rongatrantitra. Natao hifanaraka amin'ny bika manendroko mihitsy ny ianarako renty to milaza avy hatrany izany ianarana izany fa sosokanto ary tsara ny angaliana fatratra ka azo arentirenty sy asiko manaitra sy mahasatrika izany tokoa angany tonga amin'ilay fitenenana hoe anara-manahaka na talohany nanapahako hevitra hiaraka amin'ny haingo aza dia tsapako sy fantatro fa izay tovavy ny fanerasera tamiko fahiny dia taitra tamiko daholo ary zareo mihitsy aza matetika manao fihetsika miantsy no laviko hatrany anefa reny rehetrarehetra ireny tsy tiako ny manao boloko mamboatsevy maminy atsy finy aroa izay tena tiako no nitiavako amin'ny fo manontolo sy anympanako ny fitiavako rehetra dia iaingo ny adefan'ny fitiavako iaingo miondany eto atratrako amin'izao fotoana izao nitsongaiko tao anatin'ny alikisy ianao ro mahalalako ka sarobidy amiko mandrakizay Sany koa hoe tsy toy ny tenin-dehilahy rehetrarehetra ihany ry renty tenin-dehilahy mihitsy tokoa izany ka saingy tenin-dehilahy vokatro ny fosaina tsy misy fiatsaram-belatsy nareo lehilahy tony ange hono to hoe tsy ratsy vava aminay vehivavy mihitsy fa nahoana loatra vaovao be amiko no mandre an'izany ka aka mba ianao ihany no amala ny fanontanianao ianao kosa satria ange te ahazo mamy aminay vehivavy nareo ka sarotra ny ahazona an'izany raha vao raha tsy ratsy vavy tomba nivelany ihany ianao izay miray fijery aminao amin'izany renty tsy vitsy ange ny tovovavy namako ny tratran'izany ka manosika mpitovy lehilahy rehetra kosa satria no mitovy dia tsy misy fahasamihafana ary lehilahy dia noariana tsisy afaka izany tsara avokoa anefa fa ny vary tsy ilozana kotry ny tanàna tsy ilozana dala ny indray mihira tsy ilozany maningana fa ny lehilahy kosa tsy ilozany tokampo ary maro mihitsy aza ny lehilahy no mikatsaka ny tena fitiavana avy any aminareo vehivavy fa fanampiny ihany izany fikatsahana mamy aminareo izany ka misy ihany koa ange ny fitenenana hoe rehefa vandana kosa dia kare ary rehefa voanjo dia iray fototra amin'ny voanemba avokoa toy milandimboatafy ny lehilahy ka rehefa fotorona ray fihaviana ihany saingina ray fihaviana raha dia misy ny matoy tsara misy koa ny loham-pitoerana fotsiny no ka tsy azo atenaina fa maro loatra ny toetra hitambarany tsy azo ialana mihitsy fa misy koa ny toetra tena tsy hitovizany ka manasongadina n'le tena tsara mihevitra ho toy ny lehilahy mpikatsaka amin'ny mamy fotsiny izany ianao kosa raha ianao kosa aloha tsy mbola tsapako nanao an'izany hatramin'izay dia inona fotsiny izany ny adianao hevitra amiko momba ny toetran-dehilahy ka mba miresaka azereko avy amin'ireo namako fotsiny ako ka nefa nge ny fiadianao hevitra amiko dia tena manasongadina fa izany mihitsy ny toetsainao avy-teo any izany resaka izany fa ohatra ny ampifanditra antsika fotsiny ka sady tsy mahasoa akory sady efa resaka omaly koa ilay izy dia alao any ka ianao ihany tsy inany manita-dresaka eoko fa renty tia marina ho misy resaka mahafinaritra fa avelao aloha ny toetran-dehilahy sy ny momba azy hijanona eo to fanasana iza ny nanome an'ity fanasana ity mihaja ny nanome an'iny mihaja iza koa izany mihaja izany niarany anatra tamiko izy taloha dia vita ny fianarana ambony ataony amin'izao fotoana izao ka manasa hiara-paly aminy izy aikosa ianao rery izany no asainy ka inona moa izany no tokony hidirako amin'izany
afaka mitondra olona ray akoatrange hony ahy dia iza zany ny kasainao hiaraka aminao any? fa manana n'izy akoatranao moa azy sa tianao ny andehanako irery any raha tianao hoe moa zany maninona renty sasa andeha irery any mihitsy ve zany ny andrasanao tsy ilaina loatra ny mandeha amin'io fanasana io maninona fa maninona hatramin'izay tsy nifanerasera zao vao hoe manasa mety sepotra tamin'ny fianarana kosa ary iziko tsy tahaka izany ny finamanana ry aingo amiko raha mbola mahatsiaro mpinamana ihany koa dia miezaka mifandray matetika arak'izay azo atao fa tsy rehefa misy toy izao akory vao hoe mahatsiaro ny hafa teo ahoana ary tsy mazoto andeha zany ianao fa fianaran'inona nefa aloha zany vitan'izany momba ny fifandraisana moa zany izy ko mianatra momba ny fifandraisana nefa tsy mahay mifandray aman'olona akory mba masika loatra ianao ka dia roviana nefa zany le fanasany mazoto andeha indrainga moa zany ianao io tsy izany fa mba tiako hofantarina fotsiny toerana sy ny fotoana anaovana azy io le fanasana dia mba jereo tsara io vakio tsara ay moa mbola misy herinandro dia ahoana vonina andeha zany ianao io leo mandeha fa mety hafa ny fiheveran'izany atao hoe namana izany fa tsy mitovy amin'ny fijeriko sao ananatsiny dia variana tokoa raha ianao ny andany fanasana ohatran'io aloha angatsy tokony andany fanasan'olona ka mifahalalako an'izany rehetra izany hatramin'izay dia mpandala fifandraisana aman'olona gaga ihany raha mahavita mandany ty fanasany miady ty ianaoko samy manana ny heviny io nefa koa samy manana ny endrim-pifandraisany amin'ny hafa fa raha ny dia ny mbola azo ataony mifanerasera matetika dia atao zany eny fa na dia verino zava-madinika aza no antom-pionana ka araka an'izay efa voalazanao izay samy manana ny endrim-pifandraisana tiana atao amin'ny hafa ny olona fa tamin'ny kilasy fahafiry moa zany nareo no ny ray W teny amin'ny lycée efa ela tokoa zany ela mihitsy saingy mbola mahatsiaro ahy izy no ny fifandraisana tany an-tsekoly zaniko zany fa ngah kosa dia tena niavaka tamin'ny rehetra ny fifandraisanareo roa tamin'izany niavaka aloha na mpianatra na mpampianatra azy ange gaga mihitsy tamin'izany ay inona ny nahakakantrareo renty ianao koa zany izany fa efa ninananay roa vavy hatrany ny taranja literera ka rehefa tsy voalohany izy dia faharoa dia toy izany koa nanamafy ny fifandraisanay zany ka zary lasa mpinamana tsy mifankafo izay dia izany angamba mbola ahatsiarovany ahatra amin'izao izy navita fianarana izao kanefa tsy mba reko ny faneraserinareo hatramin'izay eny saingy fionana kisendrasendra teny an-dalana angeny resahany tamiko dia izay ny nanomezana n'ity fanasany ity mahavariana izany boribory ny tany ka tsy avelan'ny finamanana fahentsiona izay renty sarotra tokoa ny tsy handeha amin'ity fanasanyity raha izany no zava-nisy dia miaraka manotrina mihaja zany tsika ndraikitra fa inona mbola andinidinihanao an'iny fanasana iny zao misy mahalasa ny eritreritro ato maninona dia anatrika ny fandihizana amin'ny alina koa ve zany tsika ka miankana antsika ihany re zany saingy raha ny hevitra dia aleo ny ataondry ihany ny atrehana fa mbola fahasahiranana hafa ny alina fahasahiranana hafa hoana ka ny akanjo anaovana amin'izany ny fiarakodiodiana rehefa tapitra ny fandihizana izy tsy fahaizako mandihy mango ny fotsoniko kanefa nge mba tiako hiaina n'izany alim-pandihizana anilan'ny malalako izany tsy mbola nisy an'izany mantsika mahaliana tsy mahamaika kosa izany renty fa inona ny mahamaika sy anaovana ndrarahatsikako ela ihany ange izay ny rahan'izay ka efa tokony hatrehitra ny firosoana lalindalina kokoa tsika marina tokoa aloha zany saingy tsy tereko masaka ny raharaha ka amoronana ny tsy ampiela-tanana aleo miomana tsara dia tomombana tsisy tomika ny atao eny marina izany saingy efa tokony hisy fomba atao ihany kosa nge izao
Fombinina. Ohatra hoe mifetranonako. Tsy makeno ny fahitako asa matro izany ry aingo rehefa tojo ny asa sahaza dia ataontsika indray mandeha ny raha rasin'ny rehetra. Sa tsy mahatoky ny fitiavako ny malalako? Tsy hoe tsy mahatoky ange akory fa ahoana? Hitanao ihany fa masika ny fiarahamonina ako. Masika noho izany ny fitiavantsika ary tsy voko indrindra. Tsy mbola tsapanao ihany ve izany hatramin'izao hoe izay ilain'ny fanahiko hitako aminao, izay irin'ny fitiavanao hitanao taratra ety amiko. Diso ve ny teniko? Tsy diso ka. Izay eritreretinao saintsainko, izay fanirianao mba tanjoko ihany ko. Fo miara-mitempony atsika ka tsy jerena maso ny fiarahamonina ary malala tsika mamaritra no avintsika. Faritantsika ho tsara ary ve izany sa apetratsika ho ratsy no avintsika aminao? Izy tsara ohatra ny tonga lafatra ve? Dia izany no tsy tokony hipetrapetrahana sy atoritoriana fa hono ahy dia mbola tsy nisy mivaly ve izany ireny fangatahana asa rehetra nataonao ireny na dia iray aza? Tsy mbola nisy aky malala koa. Saingy misy ihany ny ananako fanantenana. Dia maromaro izany sa iray sy roa ihany? Le fitsapana nataoko farany teo izao tena antenaiko fatratra tokoa. Tsy nisy tsy haiko izay nanadinana. Izany? Dia ahoana nefa niresadresaka ireo mpifaninana taminao ka? Angaha misy miresadresaka izany fa samy mikatroka dia izay. Na tamin'ny fidirana sy ny firazivana aza ve dia tsy nisy niresaka mihitsy? Niresaka ve moa tsy izy fa loha hevitra koatra ny fitsapana tamin'ireny no nipoitra. Sady kiza koa mpifaninana ilaza aminao azy ataony io. Dia olona firy nefa no noraisina amin'izany? 5. Ay kosa. Dia tsy mba ho isan'indray ho voafantana amin'izany kosa ve ianao? Tena mino mihitsy aky fa za mihitsy aza mivoafantana voalohany io. Tsara izany. Vita dingana vaovao tsika rento raha voaray asa ihany ianao. Ny dingana vita ve moa tsy efa misy isan'andro e? Misy isan'andro ahoana? Fontsika voaniona voalohany dia nanjakany ny tahotra ireo ray aman-dreninao ianao. Araka ny fifanerasarantsika matetika nefa dia afaka tsy kelikely ny tahotra ireo ray aman-dreninao fa ireo nahitanao masoandro kosa indray izao no matahotra anao. Nahoana kosa izy ireo ny tsy atahotra renty zanak'izy ireo vavy ange ahy Ka maninona raha zanak'izy ireo vavy ianao? Ka tsy toy ny zanaka lahy ny zanaka vaviko. Ny zanaka vavy mora tsy nina raha solavaka. Fa ny zanaka lahy kosa na manao tantely mitety raozy aza ohatra ny voamaika aza voninahitra. Ny fiarahamonina no mametraka an'izany ry aingo. Fa raha za na lahy na vavy rehefa tsy mahatotra amin'ny ataony dia tsy niko avokoa ary mahamena trano mitonina ho manam-pifandraisana amin'ny olona tsy matotra. Ka nieritreritry ny olona ange tsy azonao ampanarahana an'izany fisainanao izany kosa e. Dia tokony hahatsapa sy hanaraka amin'ny fisainako ny olona fa tsy manao mpanaratra ny rano amin'ny fiheverana diso fotsiny. Ahoana moa izany ny hanipahan'ny olona amin'ny fiheverany maro ka? Ka raha izany no fisainan'ny olona dia mbola ho ekeny ny fiheverako ny raha iandro any. Iza kosa ny tonga tena nandro izany. Aleo hoe ho jerena. Wai, renty? Hiditra na dia tsy nampandrosoana aza. Fa misy inona? Fa zanga moa tsy mahazo mamanga ny malalako ka. Ka tsy fanaonao kosa ny tonga salasalanandro sy mampiomonao ohatran'izao e. Ka raha ny fanao foana ve moa no atao tsy hoetim-pahazarana fotsiny miaina? Ianao tia koa Ay, marary ange izany tsongotsongonao izany e. Aleo arariany fa tsy raraha koa. Ka tsy ho tonga ty intsony ange raha ho tsongotsongonao tahaka an'izany foany e. Dia asa tonga dia maninona moa e. Dia aleo aza niverina. Renty. Inona? Miverena fa ina ary tia mora misendoatra amin'ny tsisy dikany ty. Ka ianao ihany tsy inona tsy makasitraka ny atongavako etoko. Fa ay ve aloha mora tezitra ohatran'izany le malalako e.
Ka efa tsy sango tsony angeny ianao ry haingo fa tena efa izy mihitsy e. Mba vazivazy re iny dia ataovy ihany no vazivazonao fa mety tsy ho avy aty tsony raha mbola misy zany a. Zay dia mbola tezitra ihany. Ary atsaharo ny vazivazonao fa mila ampitrotra ka. Dia inona indray ary zany ny atao mba tsy ampitrotra anao e? Inona ny ataoko? Aza manao sango mihoatra ny lotsony. Ve izany ny toetranao e? Sy ho fa fantatra meloha. Ry, fa mikasanao inona ty ianao? Tsy mikasanao inona ka? Ahafahako mametra ny teniko sy ny fihetsiko manoloana anao ny lalalako an'izany toetranao izany. Raha azoko tsara zany dia manana toetra fangoloko ianao a. Maninona? Mana-toetra fangoloko ahoana koa e? Arakaraka ny toetran'ny olona manoloana anao no anamboaranao ny fiteninao sy ny fihetsika ataonao aminy. Tsy fangoloka kosa nge filazan'izany ry renty. Fa inona indray ary e? Tsara toetra satria tsy mana-fotoana ny hafa. Mampiahiahy ihany izay ataonao any amin'ny tsy tany masoko any a. Fa mampiahiahy ahoana? Dia hiteny ratsy koa zany ianao raha olona miteny ratsy no miresaka aminao. Satria nahoana? Satria mba tsy hanafotoana azy dia tsy maintsy mampitovy fiteny aminy. Tsy voatery anao an'izany kosa e. Zany no fisainanaoko. Ka raha misy olona mandrora anao zany ve dia hororaina koa izy? Fa nahoana moa any roraina tsy amin'antony e? Mba roray koa izy ko. Avery koa aminy nataony tampiko atsapahany zava-tsy mety nataony tampiko. Zany anefa ny tokony atao mampiteraka adala sy lolo-po famaliana fatika tsy tsara. Dia ahoana zany ny teny asetrinao ny olona miteny ratsy mitafa aminao? Valiko miteny montana mampieritreritra izy. Dia tsy hanao vazivazy mahatezitra anao ihany koa isaky ny miontsika. Satria efa fantatro ny toetranao mora toana. Tsy nanenina ny safidy any haingo. Manam-pahendrena. Tresy lahatra amin'izany teniko izany anga ianao no tsy miteny. Zany akory ny tsy mampiteny fa zavatra hafa mihitsy ka. Zavatra finona? Miaiky ny fahendrenao a. Raha zany velona izay no fahendrena dia mila manao takan'izany avokoa ny olon-drehetra mba hampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny fomba ahoana moa ny hanerenao ny olona ohatran'izany ka? Adiombonana izany renty a. Sarotra amin'ny olona ny andefitra. Nefa tsy maintsy atao zany ary atomboka amin'ny tena sy ny manodidina ny tena. Ianao ve nefa mino fa ny olona be lolo-po, ny olona be ambo, ny olona be rehaka dia afaka mandefitra na dia ampahafantarinao momba an'izany aza? Tsy nampianatra sy tsy nitaizany hafa ho amin'ny fandeferana ihany angeny ratsy. Rehefa vitanao zany dia mandry ny eritreritrao. Fa asakasaka izy tsy handray an'izany indray avy eo. Ndry manaiky ny fahendrenam-pianarinao ary malalako a. Dia mba hampitao any amin'ny hafa koa ary zany anjaka ny tena fitiavana eto amin'ity tany ity e. Ary ny taratasy aposinao io? Iny jereo ary. Aiza ve? Oay, faly be. Tafiditra miasa zany ianao. Dia roviana manomboka. Amin'ny herinandro ambony araka io voalazan'ny taratasy io e. Oay, dia aiza le izy? Tena faly be arenty. Iroso amin'ny fikarakarana ny drala rehetra amin'izay zany tsika. Mila manangonangona kely kosa ka. Vola daholo ange miainga amin'izany fikarakarana raharaha zany e. Eny, fa vidiana tsikelikely izay ilaina amin'izay dia tsy sahirana loatra tsika. Hovidintsika ihany izay ilaitsika fa milohan'izany ny trano fonenana. Miandalana ange zany ry renty. Aleo andeha araka ny laharam-pahamehana ny zavatra rehetra. Tena laharam-pahamehana ny trano fonenana ry haingo a. Raha ho vita tsy misy tomika ny raharaha dia aiza ny onona? Ao amin'ny rihana farany amboniko. Efa manaiky ny petrahantsika ao angery dada aoriana amin'ny fahavitahan-draharahantsika fotsiny. Tsy tiako zany ka. Fa maninona ny ray ary? Matoa manambady a dia maly eo tena.
Ary ny fahaleovantena dia tsy fiakinan-doha amin'olona amin'ny lafiny rehetra. Anga kosa moa miankin-doha mipetraka ao tsika e. Tena fiakinan-doha mihitsy izany ry haingo a. Ianao kosa e. Ny olona no manangana trano dia ianao no anao tatereraka ny fialokalofanao fotsiny. Mba tsy toe-tsain'ny dada kosa izany ry rendy a. Tia manampy anjanany amin'ny sarotra izy. Tsy endrasana fangorahan'ny ray aman-dreny ny tokantrano ry haingo a. Itsika ny tompony andraikitra voalohany amin'ny tokantranontsika ka mila mandray fanapahan-kevitra matotra tsy anteherana amin'ny hafa amin'ny hitondrantsika ny fiainantsika. Dia aiza izany tsika ny hipetraka ao aorian'ny fahavitan-draraka? Manofa trano any ankafa. Ka maninona raha io amin'ny rihana farany ambony io ihany no faitsika ary? Ny avatiana tsy raha monina ry haingo a. Mahafahafa fisaina mihitsy ianao izany ka. Fa tsy atao ve ty raharaha ty e? Izay ny tianao. Ka za efa niteny taminao fa alao atao matevina miperatra. Aiza ka peratra entina mandramaty ve dia atao manify ohatran'ireny inon'ireny? Tsy efa mazava aminao koa ve ny hevitro e? Hoe azo ampiana eo rehefa misy ny vola. Taratry ny tokantrano miperatra rento ka tsy azo kitikitiana. Fa fisainana loatra ianao ry haingo ka. Dia tsy azo atsaraina mihitsy koa izany ny tokantrano. Lanja miakatra ny fiainana ka nahoana moa izany no tsy azo atao ka? Ka nahoana raha ny tsy azo kitihana sy tsy azo atsaraina miperatra raha izany e? Tsy mahateny ianao satria marina ny teniko. Raha izany dia ny fitafiko sy ny kiraroko ny ataovy tsara. Fa ohatry ny ahoana moa izany ataonao hoe tsara izany e? Le kiraro efa tretsy taria amin'ilay magazay hitantsika taria vidiana. Inona tsara hoe ry haingo? Efa tretsy ariary ve ry haingo dia olona nina amin'ny kiraro ray a? Renty a. Inona? Andro iray tsy miverina kosa nge io e. Sa zavatra maivana izany aminao? Zava-dehibe tokoa ny mariazy. Saingy tsy atao sorona noho izany ny fiainako avy. Ka tsara trano nge no misongadina mba hatsiarovan'ny olona ny tena kosa e. Fa ny olona moa ve sa itsika no hiatrika ny fiainana ao aorian'ny mariazy e? Renty a. Dia ho tsaroan'ny olona koa ve ny fahasahirananao ao aorian'ny fandaniam-be? Ka rehefa mahafapo ny mpanotrina ny raharantsika dia tsy hanosy-botanana antsika izy atonina. Ny ratsy fiseho ihany ny anakatonan'ny olona ny varavarany. Tena tsy mitovy hevitra aminao amin'izany ary haingo a. Any fiainako ka izany tompony andraikitra voalohany amin'ny fiainako. Ay? Ie. Tsy midika ho fialana andraikitra amin'ny fiainan'ny tena kosa raha ve izany e? Ianao ve ny hevitra fa raha olona miakanjo vorokitsainy mandomba ravarana mila hevitra sy fanampiana dia isy andray akory? Ny androra sy androkanao aza ny ataony voalohany. Saingy raha mitafy tsara sy manana akanjo manendrika ary misongadina kosa ianao dia misokatra ho azy ny fon'ny olona amin'izay ilainao. Za efa miteny aminao fa tsy kajiko amin'ny fanampian'ny hafa mihitsy ny ihany hitondrako ny fiainako. Ny eto am-pelantanako ihany ny azoko antoka handrindrako amin'izay tiako atao rehetra. Na izany aza tsy maintsy mba misongadina kosa e. Andro tokana eo amin'ny fiainako ange io e. Ka raha izany dia aleo ajanony ty raharaha ty fa tsy hifanaraka amin'ny sainao mihitsy ny tiako atao ka. Andray vita somatsara ihany raharantsika. Fa saika tsy tanteraka raha ny sitraponao no narahana. Ianao kosa e. Aiza ve rangaka hidongina daholo izao zavatra lafo vidy rehetrarehetra izao. Rentiko efa hoe andro tokana amatany koa ange mariazy ka tsy maintsy ametrahana fahatsiarovana sarokosehany. Nisy fahatsiarovana ratsy izany navelan'iny raharantsika iny. Eny e, tsisy aloha e. Sady nakasitrahan'ny olona avokoa ny zava-nisy rehetra. Dia ianao mihitsy izany be angaitsana sy be ahitraitra koa. Ka ny raharaha vita tamin'ny mpamendrehana ange zava-dehibe kosa e. Mila tsahivina ihany ny hevi-disonao mba tsy hizerizerinao amin'izany intsony amin'ny manaraka rehetra ka. Aiza ka kiraro samy tsara izao ihany na ny 5,000 ariary na ny 4,000 ariary dia aleonao misafidy ny lafo. Izany ve dia mba mety ry haingo? Okizay ka hitako mety izany tamin'ny fotoana ny tenenako azy matoa ny teny. Fa amin'izao fotoana izao izany efa tsy mety intsony. Miatrika amin'ny fiainana izao no tena tsara indrindra. Ka nahasoanao ihany izany ny fiziriziriko tamin'ny hevitro sa tsy fitiavana anao araka ny voalazanao? Okizay ho afa ianao koa izany. Raha tsy niziriziry tamin'ireny hevitro ireny dia natevina be miperatra ao.
fa nisy mpanotrana tsy nirosona sakafo tamin'ireny. Reny tia, fa raha natao natevina koa ange miperatro tamin'ireny dia nisy vahaolana azy natao ihany fa ianao sarotra piny. Vahaolana inona koa izany? Na ena ny samy mpanotrona na nasaina nampindro dado sikako. Tsy raikitra koa izany ry haingo a. Zay indray ianao. Reny azy efa hoe olona tsy azo elana mihitsy ka iza indray ny tadiavinao tsy asaina. Ary raha izay fanampindra fozan'izany koa dia efa fantatro tsara ny hevitro. Lehilahy natao ho andry iankinana ka tsy mila miankinankina amin'ny hafa izany. Nefa dia mbola iankina amin'ny olon-kafa ianao amin'ny fotoana tsy ampozinao. Teniko izany. Tsy misy an'izany ry haingo a. Rehefa mahay mitantana ny eo am-pelantananao ianao dia ny hafa indray aza no ila vonjy aminao. Efa masaka tsainao mihitsy izany ka tsy andresy lahatra anao tsony ahy e. Fa ianao ve izany dia mbola tsy resy lahatra amin'izany fiheveranao izany ihany e. Resy lahatra aho amin'ny fotoana sy ny zava-mitranga sasany, fa tsy resy lahatra tanteraka amin'ny fotoana rehetra sy ny zava-mitranga manontolo kosa. No ariana ifampila ny zanak'olombelona renty tsy misy mahavita tena samy rery izany. Nampiasa ny seha reto fa misy resaka tiako atao amin'ny seha. Entony teninao Andray Matotale fa vonina iainao anao zao no izy rehefa nandinika ny toetra mipiasa rehetra atao ampiasana dia tsapako fa manaja ny asa ny sesy. Izy dika ninona tomboka tamin'ireo mpiasa tranainy? Aza manao izany se fa ny azy ireny ange fa zarana fotsiny ihany ny miasa fa tsisy fitiavana ny asa mihitsy. Raha tsy tia ny asa ve izy Andray Matotale tsy efa niala tato izy ireo? Tsy afaka miala ato izy ireo ka. Fa nahoana Andray Matotale? Zany manome vola karaha mamelomana izy ireo ny vady-aman-janany. Raha miala eto izy ireo dia tsy ahita asa tsara noho ny eto tsony. Ka rehefa mitady ve izy ireo tsy ahita e? Ka raha miala eto dia tsy hanome certificat de travail ary raha nome izany aza dia mbola sakeo nangalatra. Fa mangalatra inona izy ireo Andray Matotale? Tsy fantatro seto koa. Ie? Mpiasa tranainy ry zalahy dia mevy tena ho afaka manao izay tiany atao. Hany ka angalariny avokoa na taratasy na penina na goma sy zava-madinika rehetra azo angalariny. Tena tsy mety kosa izany e. Dia tsy mety mihitsy aloha. Asa fiveloman'izao ve dia atao tsy rambona ohatran'izany? Iseny mahatsapa an'izany fa ry zalahy tsy mirarahana boriny eto aza ny orinasa. Mahavariana ka. Dia mbola ho variany se raha ho tantarako amin'ny antsipriny eto ny adalany zalahy mpiasa tranain'ireo. Saingy tsy hanao an'izany aho fa tsy nitantaran'izany amin'ny se no antony antsoiko an'izay eto. Fa inona tokoa moa izany ny antsoinao Andray Matotale raha tsy mahadiso? Rehefa nandinika lalina dia ataoko mpanara-maso ny mpiasa se. Ho vitako ve izany Andray Matotale? Vita ny se izany noho ny fahitako ny fitiavany se ny orinasa. Ianao mahatoky ahy fa za manano tenako Inona mampanahy se? Ho be fahavalo satria mpiasa vaovao ibaiko mpiasa tranainy. Tsy ny fahailana miasa mihitsy no zava-dehibe fa ny fahaiza-manao ka. Leo ary ahy eritreritra kely Andray Matotale eo. Ay, ka raha manaiky se dia miara-miasa tsika. Dia zany ny zava-misy ka inona no atao ry haingo? Tsy azoko. Fa inona moa izany tsy nanaikenao an'izany avy hatrany? Ka ilaina ihany ny fifampidiniana ka. Reny tia, tsy ilaina diniana intsony izany fa eny avy hatrany no tokony ho valy teninao. Mbola mieritreritra asa hafa ankoatran'io mantsy ange Efa lasa dala ve ianao io e? Asa sahaza ny mari-pahaizanao io ka ilana atao nandray? Asa tsara inona mbola ho hitaiza kosa e? Le mihiboka anaty birao mihitsy ny tena tsy azo azoko ka. Reny tia, dia ikarenjeny rehetra izany le tianao atao? Tsy izany ka, asa tena no hitako tsara sy ananam-pahaleovan-tena kokoa. Maninona? Izany e. Dia inona izany ty asa tena tianao atao ka? Dia aiza koa ny vola entinao ampijoro an'izany? Aza entin'ny tsy fisainana kosa ianao e. Efa ny saina mihitsy vao nilaza an'izany taminao rery haingo sady efa faniriana tato anatoka hatramin'izay koa izany fa zao vao mamboraka an'izany eto aminao. Na izany aza? Maninona? Mbola tsy fotoana an'izany koa izao e. Mila manangona aloha.
izany no vaindohan-draharaha. Zaranao aza nahita asasaza amin'ny mari-pahaizanao. Ka ny tombontsoa samihafa teraka io asa vaovao io ange tsy voarisaka akory e. Mino anefa fa mafy io asa io a. Renty a. Ahoana? Tsy adala akory ny lehibe anao ka hanendry anao amin'ny toerana tsara kokoa. Ianao manao an'izany fa mpampiasa ange fatra-pikajy ny tombony ho azy e. Raha tombony ho azy ny fampiasana anao dia ataony izany. Anga kosa moa ianao tsy mahazo tombony ao anatin'izany e. Mahazo afa kely loatra sady tsy azo antoka. Ny kely ihany ange ny lehibe renty e. Ny ambany ihany koa no misontrotra. Ary fiara miasa mirindra ny mpiasa ny azony rehetra tombontsoa. Fa ny tombontsoan'ny mpampiasa tsy ho tombontsoan'ny mpiasa velively a. Ka tompony kosa ange izy e. Aiza moa ny toviany amin'ny mpiasany. Ka izay indrindra azo ataony manao tompon'ny orinasa raha miasa tena. Taloha ianao nefa be menimenina iry hoe aiza ny asa e. Rehefa miasa indray vao be taraina hoe aleoko miala e. Fa inona ihany ara ny tena tianao atao e. Miasa tena ny tena tiako atao ry haingo a. Efa miteny anao a fa mbola tsy fotoanan'izany ho a aloha izao. Eko mivaly tenin'ny mpampiasanao. Dia hiforotra anaty birao mandritra ny firy taona izany e. Tsy misy ho azo akamorana kosa renty a. Hainao tsara izany. Hoy teo e. Inona moa izany andre matotaleo no ataoko amin'izao asa vaovao anendrena azy ao. Vonina tsara e. Vonina matoto nge tompoko. Zava-tsy tiako mihitsy manko ny manao tsobo-dranodraha miangaly e. Rehefa eny dia eny ny atompoko ary rehefa tsy dia tsy. Dia mifampatokotsika izany a. Mahatoky ianao andre matotale fa anao an'izay azoko atao a alavorary ny asako vaovao a. Misaotra ny se amin'izany teny feno fahavonona izany. Eny ary andre matotale fa dia vonin-kandray ihany raikitra atompoko. Akoatra ny asa efa fanao ny se isan'andro a. Dia izay ny asa vaovao omeko an'ny se. Vonina tompoko. Ka ino fitaovana ilainy se amin'izay asa vaovao izay? Anga moa izany andre matotale fantatra dian'izao a. Rehefa mandeha eny ny asa dia hita mian-dalana iny ihany izany. Ka mila zavatra entika andre matorenty a. Ahoana dia tsy adrisiana tanterahany se ny asa vaovao? Omeo herinandro ary andre matotale andrafetako an'izany a. Dia lazaiko aminao ihany koa ireo fitaovana ilaina anatodosana ny asa. Sao dia ela loatra izany? Mila fisainana lalina izany andre matotale fa tsy azo irotorotoana. Indrindra fa hitsongo-dy olona no atao. Zava-tsarotra nge izany e. Afaka herinandro izany tsika miona? Eny tompoko. Mino kosa nefa fa iarahantsika midinika izay ho vitako avy eo. Tsy sorana. Na vita sy alohan'ny herinandro azy izany dia aroso iaraha manatsara e. Dia ahoana moa izany andre matotale ny tombontsoako ateraka ty asa vaovao ty e. Dadala akory ry se ka hitazapotsiny amin'ny asa mahomby vita sy eo a. Dia misaotra anao mialoha izany andre matotale a. Izay fandevotra eo ny asa e. Hitanao amin'izany izany ny afetsen'ny mpampiasa izany. Mahalala ny tokony ataony kosa ny mpampiasa e. Aiza koa ny sady manao ny asa andavanandro no mitsikilo ny mpiasa e. Dia raha misy tsy vita ireo dia lazaina fa tsy mahay a. Takizony kosa ve aminao no manome fotoananao anaovana fanandramana azy. Ahitany tena fahavononanao sy ny fahavitaonao ny asany. Zony izany e. Sange tsy nilazainy matotra nge hoe misy fotoana anaovana fanandramana azy e. Tonga dia asa ny nambarany tamiko. Renty a. Teo adala ve izy anontany anao momba ny fitaovana ilaina amin'izany asa vaovao izany. Ny tena tsy laitako angery haingo dia izao e. Mody tambatambazany amin'ny hoe tsy adala akory ka hitazapotsiny amin'ny asa mahomby vita ny se. Rehefa manolotra valina asa izy avy eo dia kely tsy mifanaraka amin'ny asa nataoko akory. Avelao ara ny asa nampianao raha izany e. Efa fantatro ny hevitro ry haingo a. Tsy tokony hiasa mihitsy ianao fa mikarakara tokantrano sy ny zazakely. Azo alamina nge ho azy izany e. Ka tsy mety ho azy izany. Tiana ho ny toe-tsain'ny mpanampy no olovainy ny zanako. Dia rehefa lehibe ny zaza hanindro natsy anao satria tsy nitezainy tamin'ny fitiavana. Tsy nitezaina tamin'ny fitiavana hoana moa izy amin'izany? Ny akamaroan'ny mpanampy mpitaiza zaza dia ny tsy ampitomany ny zaza tezainy ihany ny ataony. Ka na ampitahoriny na kapohana na tezerany ny zaza. Rehefa tsy mitomany dia izay ihany ny azy. Tsy mahazo fitiavana mihitsy ilay zaza. Azo
fetina manaraka any ampiasana angeny zazy dia aiza fotoana isanao ambomboariko amin'ny mampety azy eoko tsy atao tahaka an'izany kosa ny taranaka ry aingo ao anatin'ny fahazazan'ny olombelona ny tena manefo ny toetrany ka raha atakalinao asy izy dia tsy maintsy atakalino ny zavatra hafa koa ianao rehefa lehibe izy raha azoko atao aza angeny mitaiza ny zanatsika dia ataoko izany saingy voahozina ny tsy maintsy mitady maninona raha ianao indray no mitaiza sy mikarakara tokantrano dia izany mandeha miasa sy mitady vola aza manao hevitra taingina ry aingo mety izanyko dia zany nitatitra androany indray matotale mila manova fetsika ihany zany se fa efa fantatra ry zalaho iny tsy kilo azy ireo na ny fiovan'ny fanaoko andavanandro aza avy indray matotale tsy efa mahamailo andry zala mahafinaritra aloha zany rehefa mahalala matahotra fa tsy manapatra an'izay tany kibony amin'ny fangalarana amin'ny fananan'ny orinasa fa inona nefa moa andray matotale tsy hamaizana an'izay mangalatra atao amin'ny orinasa ato tsy mbola nisy tratra teo mpanaovan-dratsy ry zalahy ka manahirana zany sady haindry zalahy mihitsy koa ny mifanaraka amin'ny fanaovana taratasy milaza fandaniana samihafa aiza versé ka mpiasa ray dia lazaina fa mahalany penina valo anatin'ray volana zany dia ho marina na dia atao hoe miasa be takin'inona aza dia zay olona nanome an'izany penina valo izany ny diso mahatsikaiky koa ke dia ahoana congé le tompony andraikitra amin'ny fotoana hanomezana ny penina dia zay ny solo azy ny tompony andraikitra amin'izany ka tsy solony izy misy mamaky izany ny magasin de stockage kanefa rehefa jerena dia tsisy mipitsoka ny hidim-baravarana tena efa fetsy ny mpangalatra ato ampiasana ato raha izany andray matotale ka le olona manao an'izany fetsika izany mihitsy ny tiako tratrarina mpanaovan-dratsy ka ilako ny fiaraha-miasa amin'se ratsy kely lalany saingy tsy maintsy hiariary toy ny kary any efitra amin'ny fotoana tsy ampozina ihany ny ratsy engany ka ho marina izany teny se zany tsy mbola nisy ratsy natao tsy ho tratra izany andray matotale ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita mahatoky ny fiaraha-miasa amin'se ay fa zao aloha aterany an-trano reto zavatra reto i madama ny tratra se ao efa fantany anga hoe zany ao anatitra an'ireo any tsy fantany ka i dera hirakiraka ato ampiasana no laziko tamin'ny anatitra an'ireo nefa moa olona trikiko mihoatra ny dery se ka tsy ampaninina azy zany eny ary andray matotale dia azo se ataony tsy miverina ty ampiasana tsony fa any dia tonga dia mody voaray iza koa zany aleo hoe jerena manahoana tompoko ay vese ihany mandrosoa maka toerana tsy androso angamba tompoko fa anatitra n'ity zavatra nampanaterin'ny talety fotsiny dia andeha na zany aza ve dia tsy hanendry ranom-boankazo akory mafana nge ny andro eny mafana ny andro fa aleo zokony ao ariana re tompoko fa mbola maika sa whisky ny azoazony se ka re tompoko amin'izao mihitsy mandro soa rehefa tsy misy maika zany eo ary aza roitana tahaka an'izany aloha ny akanjoko fa sao bediny talehaka zany tale fa tsy izy ary mandro soa aty an-trano androso ihany moka dia efa mandahy maferiko angamba tsy hijanona maharitra ato fa andraso ity le zavatra nasain'ny tale omenanao apetra hoe dia mazoso eza fa misy resaka tiako atao an'se koa nge sotra tompoko miaino ny resaka ao ary alohan'izay nefa dia aleoloha karano sotrotsika eto inona koa ary ny tianytiramatoty atao hafahafa mihitsy zao fihetsiny so ka dia ho alazako amin'ny tale raha mitady hanao zavatra hafahafa amiko ao atao fa zao ny zava-misy ato amin'ny havanao le mampafany ty tsy misotro an'iny aka fa inona no isky fisotro ny toa tsy misotro zava-pisotro misy alkôla mihitsy aka ohatrany tsy hitako ery reny tamin'ny mariazy ny toa reniko nandinika ny toa fantatra nge ato amin'ireny aleo aloha hipetraka eto akaiky ny toa eto mihitsy ka
Velao andeha fa maika ka ary aza mikisikisina amiko eto ianao ka maika ho aiza ary toa e tsy ny toa misy hafanana ve zany fifampikasoantsika zany mba ianao fa aza fihinana mafy be tahaka an'izao sandroko ka aza mora tezitra moa letsy ka zay mahatezitra mihitsy no ataonaoko efa hoe maika aho maika ho aiza nefa toa zao maika monjy ny vadiko fihinana mihitsy ny tiana ho atao azotsika atao miomby mpitiavana letsy tena antomoly ty marina tsy zandry no aolan'ity eto raha izao ny fandehany ary marina mihitsy zany le bitsibitsika nataony tamiko tamin'ireny mariazina ireny hoe tia izy tsy atakaroko any aio ianao ka ny fahanginany laletsy dia midika eny amiko misa ianao fa tsy misy andehanako ka oka letsy loha fa aza maika aza bahananao tahaka an'izao mivaravarana za mibahana varavarana fa ela mibahana ny foko efa manambady angeo aza aleo anabarantsika mifakatiavantsika zao fahanginana zao tsy anao an'izany te hikokasambarana nga ela ampiany asambarana eo anilan'ny vadiko tsy fitiavana ihany ange letsy mimeko any lafa tombontsoa maro sesehina ihany koa ampifaliana mianakavo mivokatry ny atsemboako raha matoty ampy diso toerana letsy ny nylazany fahajanony ihany ary misy ao ianao andehanako fa azabahana anao mivaravarana ka ty letsy misy vola ividian'izay tiany lahany roa alina ariary ataoko inona koa zay roa alina ty letsy raisy fa zadiniana fotsiny tsy andray anina fa mba ianao andehanako ka tsy mahazo mandeha letsy ela mba io ianao andehanako tsy manaiky an'izany kosa atosiko any ty dia andeha tsy rahako na hitrotrongy amin'ny tany any aza mesora ho tsy mahazo avealaonao ny akanjo sa ho rovotra nge ka tsy mahazo mandeha ianao mba hitany ianao andehanako ka antomola tena natosiny amarina dia lasa izy tapaka mihitsy ny io ako ny sitona nyty akanjony ty dia ataoko inona moa zany ty loban'ity zao nga ty azo anaovana nininona kory oka fa hitako ny hevitra oreny dia tavelany zany ny lobaka ka zany efa nitantaraiko taminao zany ny zavatra rehetra tsy misy nafeniny masina tsy ahitana angano zany hitangano ahoany izy no antomola ka tsika no hidirana angano ka mety ho avadiny mantsy angeny resaka rehefa miresaka mbadiny izy zanga tsy afaka milaza ny marina afaka milaza ny marina tokoa ianao saingy rehefa ho ratsy loha le raha matoa dia vita no mitatitra lainy ambadiny dia ho voetsitsika aza lefa lavitra amin'izany reny sainao fa tsy misy an'izany rehefa marina dia marina ary ny marina tsy maintsy isy eo na roviana na roviana ny marina mitavozafoza ihany koa nefa tsy mahaleo lainga tsara lahatra tsy voatery tombony zany kanefa raha mifahitako an'le ramatoa iny tamin'ireny mariazitsika ireny dia ohatra n'ireny fivavahan'ireny mihitsy izy ka tsy azonao tombana ny ivelany tena ho atsain'ny olona ray fa azo vinafinaina amin'ny bika ny ivelany ihany ange sasany fa nen'le ramatoa iny zany tena hafa mihitsy ka reny no antsoina arabaky teny hoe antomola rery aingo ka sao dia mba firaisana tsy kombakomban'izy mivady koa sara aloha zao tsy kombakomba ahoana moa aiza ka ianao mpiasa voaingana indray ve nidokiny kokoa no ireo efa teo hatramin'izay ny talema toky amin'ny fo madio fa le raha matoa mihitsy ny hitako ratsy saina fa ahoana aloha ny tenenanao an'izany tsisy mpampiasam-boraka ny tebotebo-tsainy sy ny ahihany amin'ny mpiasa fiheziny mihitsy raha tsy efa olona hitokiny mino aza fa no ny fitokiny ihany no antony nanyrahany amba ahitako ny tokantranony sangy le raha matoa vadiny mamoatsampona dia mitale koa ve zany dia tsy ahalala ny toetrambadiny aminao ka rehefa anao ny adalany amin'ny fotoana tsy ampozina ny olona ray anga fantatra ao mihitsy zany mahavariana ka ina ny mahavariana anao amin'izany
Ny fiarahana maharitra lalàna ny ato foamam-panahan'ny olona sainga fa loatra ny andro zareo izany raha tsy misy tokoa ny firaisana tsy kombakomba. Aleo azy ny azy fa misy inona za zao na tena hitanao hoe falifaly ery vantany vao tonga tatrano satria efa nampanateriko meloa le rojo volamena nefa dia olona totrany midona-pahoriana ny vataniko. Ie, midona-pahoriana tokoa ary nga. Tsy tonga tatenga le rojo? Dia aiza zany le rojo? Io ambony latabatra io. Ko manina tsy hanaovana nefa io ihany nodongina tampoka hatramin'izay. Tsy mahavita manao an'io rojo io ahy e. Fa nahoana indray? Rojo maloto io. Rojo maloto ahoana fa tsy azoko mihitsy. Olona maloto fotsy saina ary fanany nampitondrainao azy ka tsy tiako. Tsy mila an'io ah. Olitokika ao am-piasana ne iny fa tsy misy an'izany ka. Tovolahy tsy misy ilana azy iny e. Ohatry, tovolahy tsy misy ilana azy ahoana rety? Aza vao ny teninao. Aleo dia tsorina amin'ny marina e. Mivetavetainy teto ah. Maninona tsara? Zany e. Nahita vehivavy rery mitoetra trano le kiary dia nanarorotra anahy. Tena mpamadika mihitsy le rentin-doza iny raha zany tokoa. Mifana amin'ny biby ny olona itokianao. Sao dia mba endrikendrika ao koa sara aloha zany Fa oviana moa nefa nandainga taminao e. Sady zany zavatra zany koa nga moa fanao sangisangy aminao. Inona tokoa ary ny zava-marina ny tranga tata. Tsy mino any renty havitan'izany mihitsy manko. Tsy mahatoky atsony ianao. Omeo profo ary ahy inoko ny teninao misimisy kokoa e. Ay, mila profo ianao. Mila profo fa sao dia diso safidy tamin'ny fantenako an'irety ah. Jereo ary io akanjo ambony seza io. Aiza zany? Io andamosinao io e. Maninona ty akanjo ty? Akanjon'izy iny. Akanjon'iza tokoa ty? To tsisy manana ohatrany ty ato an-trano ka. Ka iza zany no mety ho tompony iny araka ny hevitrao? Oka fahatsaroko. Akanjon'ny renty ty. Ohatrany ty ny akanjon'ny nentin'ny asa tamin'ny hariva teo. Tsy hoe ohatran'iny fa tena iny mihitsy. Dia ahoana koa ny tokony hatongavany ty ato an-trano? Araka ny nambarako taminao teo nanapara ny abibiny teto ah. Naantso vonjy nefa no kelikely dia nirifatra nandositra izy. Dia izay akanjo voarainy fotsiny no lasany ihany. Misy tsy mazava amiko ny zava-tranga tato. Fatra-pandefitra rety. Fatra-panaja ny asany ihany koa izy. Ary fatra-pakatoa. Fe tsara ambela tsy daholo fe izany rehetra izany. Vao vita ny vea. Naserindray vady aman-taona maro. Nasera koa no mahatsikaritra ny zava-madinika tsy hitako. Ary mbola nasera ny mpanakina ny fanapahan-kevitra tsiraindray. Tsisy marina avokoa ve rendretrarehetra iny. Dia vao vita ny vea. Fa inona ihany ary ny satorianao fa hikofokofohanao eo foana e. Misy zavatra mampiady saina e. Momba n'le kiarila itokianao iny. Efa mazava ny amin'iny ka. Fa ny asany misy manahira-tsaina. Dia inona indray manahira-tsainanao any am-piasana any? Ahoana fomba hatrarina an'le ratsy-saina ao am-pangalarana? Za efa miteny aminao fa roay avy hatrano ah. Angamba moramora ny fandroana piasa raha mato ty ah. Ko mangaladrako. Ny tena tompony ato-do amin'ny fangalarana ny tiako fantatra mazava. Piray tsy kombakomba rangaty izay miray petsapetsa amin'ny fanaovan-dratsy ah. Olo-meloka daholo izy rehetra ka mendrika ny roana. Izay tompony ato-do ny tena ho faiziko mafy raha fantatra hoe. Dia ataovy ary izay mahadevolana ny sainao fa za maka hevitra amiko tsony. Ohatray, ary iny ty foazana maraimbe. Mbola vao amin'ny firy zao. Taitra tampoka fa nanofo ratsoko. Nofo ratsy ahoana koa zany? Nofoko fa miverina tato an-trano nanapatra ny abibiny tamiko teto indray nge le tovolahy lazainao fa itokianao iny. Ny saina koa efa hany foana tsy. Ianao tokony tsy haniraka niny aty tsony. Mila misitaka kely amin'ity trano ty mihitsy arangaty ah. Dia hoaiza? Any amoron-dranomasina any. Mampitambolona fahatserovana ratsy mipetraka ato amin'ity trano ty. Dia avela olo zany ny tanàna. Dia aleonao ve zany anjaty pahatserovana ratsy aby toy izay ny tanàna olo e. Ba tsy mieritreritra ny fahavoazako mihitsy ianao ka. Nahoana moa tsy mieritreritra ny fahavoazanao? Angatoko vitavita mora foana zany nataony rety ny tato zany. Ka zao ihany no famaizana tsara indrindra ho azy e. Inona? Roay miaraka amin'ny tanapolo izy. Sady tanapolo raha toy ny nidirany tao. Mbola ho hita eo zany fa matirelo e. Fotoana fakana torimaso zao. Efa hoe tsy mahita torontsony aho ah. Fotoana fakana torimaso ahoana koa.
mbola tiatory ako. Raha te atory ianao dia matory fa aza maniry ahitady torimaso. Tiako ambony ary mivava fa tsy sakako nofo mamy. Tena nazan-doha be ilay tovolahy. Sady mandà volany tsy tia fafinaretana. Fa raha samy lehilahy iny, hevitra mihitsy fa anaiko mora foana izy. Raha angaty masy efa tsy misaina an'izany tsono mihitsika. Ary aza mikofokofoka manaitra e. Ianao koa nefa taitaimpony eto fa izany ka mihetsika akory. Mivadibadika ampandrina eto fotsiny ianao ka milaza tsy mihetsika. Dia mandana mihitsy ianao atsy anefitra amin'ny fandraisam-bahiny matory raha izany. Ao ianao milamina tsara tsy misy mpanelin-getona. Nampiantso ianao Andriamatoa Talia? Miresa seza fa niantso an'se tokoa. Misaotra tompoko. Inona mono nataony semaly? Niasa tato am-piasana tompoko. Tendranao inona koa? Dia iny rahanao nanatitra zavatra tany an-tranonareo iny? Ary nataony se ankoatran'izay? Tena tsy misy afa-tsy ihany nataoko Andriamatoa Talia. Aiza ny akanjo nanaovany semaly? Iny zao Andriamatoa Talia. Natao lahy izy e? Aleo dia tsorina aminao marina Andriamatoa Talia. Ninona? Nisanginy ny vadinao ah. Nisanginy ahoana le tia? Saika amin'ny sanginy mantsy e. Tsy nanaiky ny sitrapony aho fa avy hatrany dia niritona nandeha. Nisary niverina dia nanohatra. Anika voasitony ny akanjoko. Dia any aminy any ny akanjoko anontanianao amiko. Za zanaovana rangy marivo tototreto ah. Zany marina tsy misy afianina Andriamatoa Talia. Tsy elahy akory nanao akeriny vadiko tao ah. Ka rehefa naantso vontsy izy dia rivotra nitsoaka avy hatrany lahy dia tavela teo ny akanjo ny lahy. Gaga amin'izany fitsombadiky ny zava-misy izany ah tompoko. Ny vadiko indray izany ny mandainga. Efa voalazako teo ny marina rehetra tompoko. Minina aminao ah. Tsy mila fianianana le ty fanifekeny lahy ny adalàna ny atadiaviko ah. Ka tsy afaka niaiky ny zavatra tsy nataoko mihitsy Andriamatoa Talia. Mahafafa-tsy nilaza marina lahy ah. Azo atao nge mampifanatrika anay Andriamatoa Talia. Tsy bakeo ny lahy amin'izay ataoko ah e. Ka tena miova be ihany izany fandehan'ny resaka izany ko. Resaka inona ny ova? Zavatra tsy nataoko kosa ve Andriamatoa Talia dia lazaina fa vitako ah. Izy ary ny afaka mijoro vavolombelona manamarina an'izany lazainy lazany e. Tsisy. Fa rehefa marina kosa dia marina. Lainga aforoany lahy miketo fotsiny izany lazainy lazany fa marina izany. Tavela tao ny akanjo aseka mila fanazavana. Araka ny efa voalazako dia nila fitiavana tamiko raha matoa vadinao. Pandainga. Mangina ianao fa zany ihany mampiteny eto. Toy izy ny teny tsery rety. Tsy nanaiky ny faniriany aho saingy mbola nisisika izy. Nanao amboletra nitsoaka fa nizany sotonoma iverina. Anika voazony ny akanjoko. Fa za afaka nandeha ihany. Dia tavela tany aminy moa ny akanjoko. Marina ve zany Ranasera? Ty lainga anao rety. Ianao savika indray no milaza ny lainga eto. Ka lazao eto ary marina raha lainga izay voalazan'izay. Inona nampitomany ianao ilaza marina? Be tsara velatsiny lehilahy. Dia be tsara velatsy koa zany aminao. Mifona. Vehivavy be tsara velatsy. Nikibokibony marina ianao dia mody mandatsatra masana fena-keloka. So dia tokony handeha amin'izay Andriamatoa Talia. Aza mandeha aloha se fa mbola misy resaka ataontsika. Fa ianao Ranasera naoka hialeto. Mbola resaka hafa ny antsika rehefa avy eo. Lasa! Lasa izy iny ka zao no teniko amin'se ah. Iany tompoko. Maneo fialatsiny amin'se ara ny ampankambony ihany an'se. Tsy misy tsiny akory izany Andriamatoa Talia. Zonao no nikaroka ny marina. Ka efa hita izao ka samy vitany atsika. Faharoa manaraka izany ah. Hoe ahoana tompoko? Dia aoka ireny zava-nitranga rehetra ireny mba hofihin'ny se samy rery. Fiangaviana tanandrony aho zany. Efa nitokianao tamin'ny kely tompoko ka matokia amin'ny zavatra rehetra. Miderany se amin'izany toe-tsainy se izany ah. Atao ahoana mory se fa ny lehibe tokony hanana ny takan'izany toe-tsainy se izany rety no misary adala. Tena menatra eo anatrehan'ny se mihitsy ah. Inona moa izany no tokony hamenatra anao Andriamatoa Talia? Tsy maintsy mibaribary ihany ho any marina na ho ela na ho aingana. Ka le Talianareo mihitsy ny tsy mihaino lakolosy tokana. Tsoina koa ny azy raha manao an'izany izy. Sady izy ihany koa no afa-baraka raha tsy manadiady lalina. Fa dia mahavariana fa sahilay ramatoa mandainga ka vehivavy lehibe tokony hananatra indray verangamy le daladala. Dia ry nefa nabaribariny ireny ary izany ko.
tena tsy fisainana mihitsy ilay izy sao dia tsy izany kosa e. Izany ahoana fa inona sao dia tsy ary nitsony kosa no mahita ny bokosy teako e. aza miteniteny foana kosa ianao zentoka mety misy fahamarinany ihany ange izany e. fa namarina azy izany dia enao tokony ho zanandray ve ny anaovany an'izany tsy fantatra mihitsy ange fihetseham-pon'ny olona manoloana ny zavatra ray e. Rehefa miseho izany ry voasamy gaga. mba nahita sy nandre fihetseham-pon'ny olona samy hafa ihany fa tena hafa ny an'ilay ramatoa. Misy matetika ange dia mitovitovy taona no mifanaitra tahaka an'izany e. Fa mety azo saina ihany koa nge mahatonga azy hanao tahaka an'ireny e. Tsy azoko. Inona ozy izy ianao? Ny fomba ny tale. Fa maninona ny fomba ny tale anareo? Aizaka niasa foana no andaniany fotoana betsaka mandritry ny andro. Ka izay kosa nge matale azy ireny dia ny asa aloha no alohan'ny zavatra rehetra. Dia rehefa izany no mitranga dia lasa toerana fatoriana sisa ilay tokantrano. Ka tiana hatramin'ny ankohonana manontolo. Mino aza fa tsy miresaka mihitsy izy mivady ireny na andro na alina fa mitaboka matory avy hatrany ngatale rehefa avy any ampiasana fa reraka. Dia tsy mahagaga raha tahitaitra ramatoa. Dia avelo izany ho andro zareo fa tsy haikoko. Izany ange mbola tsy ankasitrahako anao miasa ny ivelan'ny tokantrano e. Fa maninona ozy ianao? Samy variana miasa tsika dia adinao ilay ankohonana sy ny fifandraisana mahafinaritra isan-karazany ao anatin'izany. Kanefa rehefa tsy ampy koa ny vola mety ho ratsy hatramin'izay mahafinaritra e. Ny saina azo amboarina hiatrika ny zava-mitranga fa ny vola tsy azo foronona raha sendra tsy misy. Tena taratsy saina mihitsy ilay ramatoa ty. Ka bogosy kosa nge izy. Dia mbola izany ihany ny teneny eto anatrehako eto. Nahoana kosa moa any tsy ilaza marina sady tsy hitantsony koa nge izay ataonao e. Aizaka io aso io foana ny aminona tena. Nga ianao afaka manao ny sitraponao raha tsy miasa mamono tena. Dia ajanony ny asa be rehefa tsy tianao hanao ny sitrapo koa e. Andray izany fahasain'ilay ramatoa ty miteny azy zany. Inona moa no tokony hanafianako anao ny zava-marina e. Lasa ianao mandeha any fa tsy mila olona tahaka zany a. Anga vita amin'ny vava fotsiny rangaty ty fandroana. Ka tsy mila vehivavy be tsara velatsy ahy. Lainga sy abobodoloka izany rehefa fihetsika rehetra naseho hatramin'izay mivadiny ireny. Tena marina daholo ireny fa rehefa natakalinao asa ny amiko sy ny tokantrano dia mba tsy maintsy miova koa ka. Dinona fotsiny izany dikan'ireny fonana sy ranomaso teo anatrehan'irety ireny. Sa mbola fihetsaram-bilantsika koa ireny fa tena niaraka nareo. Tsy ferana amin'izay fitsaranao ianao. Mihitsy amboninahitra mihitsy no niadalan'ilay ramatoa ty. Lasa ianao mandeha ano ahy. Misy zanako eto ka tsy miala eto ahy e. Misy fananako eto ka tsy azo kiloza-potsiny. Tsy eritreretinao daholo ange izany rehetrarehetra izany e. Vehivavy tsisy fotony. Izany ny atao hoe antitra vao miegaiky. Aza miteny an'izany fa tsy mbola nisy nanary lamba akory teto a. Nga fanariana lamba ihany mitory ny agigena ramatoa ty a. Ny atao hoe gaiky dia adala ary ny adala amin'ny manary lamba ka matoa mbola mitafy tsara dia misy fahendrena. Raha ny atezerako no napariko dia matiko eto mihitsy ianao. Tony ihany ny forandre matoa. Lasa fa tsy ampitombo atezerana aminao eto e. Dia andeha ho aiza hony. Tsy rahanao izay aleko any. Tsy maintsy ho any ampiasana iny dia aleo andeha any sady ho aiza tsony koa moa e. Tsy mahavita mody ao raha tsy afaka roa andro. Tena misy zavatra fahafa mihitsy ao ampiasanao ry ango a. Zavatra fahafinina? Lasa monina ao ampiasana nge atale e. Maninona? Monina ao ampiasana ahoana? Efa ho 2 andro izy zao no natory tao araka ny filazan'ny mpiara-miasa. Zany? Nisaraka nge zany zareo e? Eko, raha tsy nisaraka ve moa ry zareo hiala mandry nge atale e. Fa asa na nisaraka ara-dalàna na mody misaraka mandritry ny andro vitsivitsy e. Dia mifampody indray avy eo. Mahavariana ny aza mivady raha izany ka. Fony tanora ny fanaraka ihany fefa antitra indray vao hisaraka. Ka rehefa tsy mifanaraka tsony kosa nge nitady tokanga dia aleo misaraka toy izay ifampilavaniny fotsiny ao an-trano ao e. Na zany aza maninona? Ilaina ihany no mifandefitra e. Hatr'izay na mifandefitra ihany ka zao vao tsy hifanaraka. Rehefa tenda kosa nge ny rano dia tsy maintsy manavo teny e. Ny aina ambonin'ny zavatra rehetra. Sady ely adalan'ilay ramatoko. Tena manitsakitsaka tapon-doto sotro zao. Tsy mahatady an'izany kosa raha izany eo amin'ny toerany ngatale ka. Izay kosa aloha dia marina e. Tsisy mahazaka ho hitsahana izany mihitsy.
mety hoe le raha matoangy izao nefa te hiala sy te hilalao fiainany aizaka olona efa tokony ho ajaina nefa tsy mahay manaja tena tsy izatsy izy ngataleera misitaka ka fa ono ahe mba ahoana ary zao ozy izy ireo zanany amin'izao adindray aman-dreniny izao ny zanany kosa ve dia tsy andamime amin'izay dia mba miova kely ny eo am-pitenenana ka lasa hoe izy mivady no miady ka ny ankizy no mijoropo tsara tena adalàna ihany ny andry zareo ka aizaka ray aman-dreny tokony ampihavana indray ve no ampivanina amin'izay fotoana izay raha zany toe-javatra zany ange dia azo lazaina hoe mipotra avy any andrefana indray no masoandro e ianao koa dia mahita lazaina ka mariny zany ko raha za koa aloha zany no miasa fa ianao mikarakara tokantrano dia lazaina fa mipotra avy any andrefana indray no masoandro amin'izay fotoana izay ka tsy hisy mihitsy zany e nandeha tany amin'ny rasazy any anga ianao androany ie efa fotoana androany dia tsy azo ny dinganina dia ahoanao izy mitombo araka ny tokony ho izy hono le kely atao kiboko ato anga efa fantatra hoe lahy-kely izy eo nyserena mihitsy dia hitatro fa lala izy nanao ikoa izay zany ve dia tojony faniry koa zany reheky fanga kosa ianao tsy mba naniry vavikely iriko daholo nalàna vavy fa tsara kokoa raha lany zanako voalohany rehefa zanako kosa dia mitovy daholo renty fa ihany raha lany zokony indrindra afaka mitaridalana an'ireo zandriny ary afaka mikondoha amin'ny tena raha ohatra hoe tojolana dia raha vavy angamoa zany dia tsy afaka manao an'izany afaka ihany koa saingy hafa ihany ny lahy rehefa manao zavatra entitra sady manana fomba fijery mahatakadavitra mitovy ihany na lana vavy tena tsy mitovy rery haingo jereo fotsiny ange tamin'ireny fikarakarana ny raha rahantsika ireny raha tsy entitra sy nanana ny fijery lavitra dia ho afa-baraka mihitsika fa raha ny hevitra ny narahana tamin'ireny dia angambana raha atrosatra amin'izao aiza koa no hoe raha atrosy zany tsika matoa ny teny andreny dia mba nanana ny hevitra amin'ny anatanterahana ny raraha amboninahitra ihany koa fa ny hevitra ao ange mampiditrosa ny tokantrano voaorony oaka izany hijanony eo ka ny fiatrehana ny atongavany ity menaky ny aitsika ity ny masoana ka ianao ihany no manita dresaka etoko fa zao tokoa ireo kojakoja etiko miteraka izao mbola misy tokony ampiana fa inona moa zany mbola tsy ampy ny kanjonjaza mila ampiana kely fa hitako oatra mividy so loatra le ao tsy aleo ve hoe vitsivitsy ihany fa mora mitombo angeny zazy ho very fotsiny ny akanjo raha atao be loatra aza dia mikahihatra loatra renty izay mahasoany zaza sainina aza mijery an'izay akanjo ho very any anga moa zany nikahihatra fa tantanina arak'izay ilaina sy ara-potoana reny vola na zany aza aloha tsy ampiafiana ny zaza raha mbola azo atao tsy izaho mihitsy dia hanao an'izany amin'izany akory haingo tena tsy milamina mihitsy ange ny entalesiny vadiny tsy milamina ahoana indray tena mikorontana tanteraka ary haingo fa misy inona lasa vorehdretra sy tsy mahavaty en'izany izy marina hoe tsy mikarakara azy tsony anga ny vadiny ie tena zany tokoa ny fanombanako azy hatray fa inona zava-misy lasa vasoka ny kirarony atale tsy tahaka ny taloha le mangirana be rentsony ny mpiasa sasany aza misy mahatsikaritra azo manao lobaka maloto indraindray andrikakio fatrapitsikilo ny fiainan'olona kosa aloha ny anareo ka atahoana kosa moa ny anam-pimaso manoloana ny zava-misy sady matotsy afenina ny zava-misy dia efa avela ho hitan'ny olona ka tsy hitarika ao any amin'ny fifosana ve zany anga kosa moa dia azona ferana amin'izay tiany ataony ny olona mananjo iresaka ny zava-misy hanitatra ny zava-mitranga mipiasa te hanao an'izany dia isan'ireo mpiresaka fotsiny zany ianao io sa isan'ireo mpifosa mihitsy inona koa ny idirako amin'izany ry haingo tsy misy soa mihitsy zany na dia kely tahaka ny silako azy tantara aminao an'izay hitako fotsiny ny ataoko dia miaino ny resaky ny hafa
Fa misy mpifosa sy mpiresaka ny fiainan'ny hafa ihany koa izany ao aminareo. Tsy ilozan'izany ireny toeram-piasany e. Mba olona ohatran'izy izany rety? Ao izy ao. Olona tsy mba miezaka ny mampivoatra ny asany fa mpiandry karama isaky ny farany volana fotsiny. Dia tsy sapan'izany olona izany akory ve fa ny asa ataony isan'andro no mampisy ny karama raisiny isam-bolana? Olona efa andeha hisotro ronono koa inge izany e, ka tsy mivaky loha amin'ny fikarohana tetikady hanatsarana ny asa ataony. Dia mahavarina izany ka. Na dia andeha hisotro ronono aza ve rangahy dia mbola andany andro ivosana olona fotsiny. Ka samy manana ny toetrany ny olona. Fa ny hatrobean'ny ao am-piasanareo izany ka tokony ilanao lavitra. Anga zany mety rery haingo a. Samy mpiara-miasa mifanerasera maray tsy ariva eo ve dia hifanavaka. Ny miara-mifosa amin'ny fotsiny tsy atao. Ary toa loko manga daholo reto zavatra nividianao? Lahankely kosa ve no zanantsika tsy ho tsenaina amin'ny manga e. Indray dia tsy mifanaraka amin'izay efa ao izany reto. Nahoana tsy hifanaraka? Fotsy ve dia tsy hifanaraka amin'ny manga? Ka tokony ny loko ranoindray ny zavatra rehetra e. Mety tsara re zao fa tsy misy olana e. Jerenao tsara fa le akanjo kely fotsy teo zao a mifanaraka tsara amin'le soson manga ty. Dia le satroka kely fotsy mifanaraka amin'le pelisy manga ty. Ao tsara ve zay? Ary ny lokona akanjoko ka mavokely kosa ve hifanaraka amin'ny manga sy fotsy e. Mifanaraka tokoa. Ireo natao hoe loko telo azo taranaka tsara. Aza mampiresaka eo ka. Fa mampiresaka ahoana ary? Zavatra loko tsy mifanaraka kory dia lazaina fa tsy mifanipaka. Ianao kosa no hafa fijery fa loko telo tonga dia lafatra ireo e. Manga lokon-jazalahy kely, mavokely lokon-jazavavy kely, fotsy lokon-ray aman-dreniny teraka. Dia aleo tsy hiteny intsony fa tsy ahitambara foana koa ve ianao e. Marina kosa izany ka. Inona tamin'izay nolazaiko teo ara izany ny diso e. Aiza raha maintsy mitovy fanantenana amin'ireo. Aiza ny volondavenona kafizina ohatra amin'izay. Dia aiza koa mena manambara hery. Sy ny loko hafa sisa rehetra tsy voatanisako. Raha tobaka amin'izao zaza voalohany izao kosa ve izany ny loko rehetra? Tsy ho be miray ianareo mianaka. Hisy fiantraikany amin'ny zaza izany. Fiantraikany inona koa e? Mety anjaro be miray ny sain'ny zaza ka tsy hanapototra hijoroana. Dia azo mipandrebireby sarahana amin'ny zava-tsisy fotony. Tsisy an'izany rea. Ny fitaizana atao ihany no mahatsara fototra ny zaza. Rehefa ratsy taizana ankizy dia ho voasaroka mipandrebireby amin'ny zava-tsisy fotony hatrany. Na izany aza ry haingo a. Misy akony amin'ny toetra ny fisainany ihany koa ny loko manodidina ny tena sy ny zavatra rehetra mifampikasoka amin'ny vatana ka. Ehe, finonom-pona re izany renty a. Marina izany ka. Tsy tsapanao ve fa ny akanjo matro-bolo dia mitondra fananaka tsy tsara anaovana amin'ny lohataona. Aiza koa? Izany e. Dia rehefa feno manana koa ny volana dia manosaka herika lasa masika hatramin'ny ranomasina. Tsy karotro ihany aloha izany e. Saingy tsy tokony hetehitra betsaka loatra amin'izany raha hanao zavatra. Ny zavatra rehetra dia tsy ratsy avokoa ka tsy misy tokony ho tsontsiny aviny e. Ary iny tia mamalo kendrika anao renty? Voaroaka tamin'ny asako ary haingo. Ahoana? Izany ho a ndroangaby tsy asa ao amin'ny tsony a. Fa inona ny antony? Izay hono no mampirindra ny fiainany e. Tsy azoko. Aza vao aloha e. Tsy tia androaka ahoana izy nefa tsy maintsy nataony izany. Lainga izany. Tsy tia androaka nefa tsy maintsy mandroaka. Midika inona izany e? Ny mahagaga koa aza nge dia mbola nomeny vola. Kanefa dia azo natao mihitsy ny nandroaka mahadiodio satria mbola ao anatin'ny fotoana fanaovana ny andrana amin'ny asa azo. Vao maika anie maizina amiko izany e. Ka na za koa aza nge mba gaga. Dia tsy niadidinao koa ve ny nahatonga azy nanao an'izany fetsika izany ka? Nanontany azy tokoa rery haingo a. Saingy tsy nilaza ny antony mazava izy. Fa ny fialatsininy amin'ny tsy maintsy androahana any nataony be dia be. Dia nanao ahoana nefa ny fiainany tao araka ny fahitanao azy ary? Niova aloha ny fiainany e.
lasa tsy vorehetra tsony izy fa madio toy ny taloha. Dia izay zaniko. Izay zany ahoana? Milamina ihany ny fiainan'izy mivady zaniko. Dia tsy maintsy nindroahany ianao mba tsy hahitandramatoanao tsony, satria tsy mahatoky ny toetram-bady ny rangahy dia aleo ny mailo mandroaka anao. Ka na hisisika amiko arangamora matoa iny ho asiako vidiny kely akory. Dia avelao andry zareo fiainany ary mitady asa tsara kokoa zany no mety aminao. Zany izy efa tena nikajy tsara fa azona manangonaingana le asako teo iny. Zao maty tampoka teo fa natenako efa nanomboka hazo faka tato anatiko. Ka to dia mitanjona izinao ihany angenao zany zao e. Nahazo vola ary ahazo ananganana asa tena. Reo vola kely reo ve dia avitinina akory haingo a? Reo? Fa misy ohatrin'ny reo? Tsy ampidimy atsy ariary akory. Mahavita izay ho vitany aloha reo e. Dia ianao zany ny anao zavatra amin'ny fa tsy ahavitako ninina akory eo. Toa natao hifanaraka mipika manendriko mihitsy ny anarako a. Renty. Tao milaza avy hatrany fa sosokanto ary tsara. Ny angaliana fatratra ka azo aretirety azy eo. Manaitra sy mahasarika. Zany tokoa nga ny tonga amin'ilay fitenenana hoe anara-manahaka. Na talohan'ireny fihetsika ilay vehivavy antomoly ireny aza dia tsapako sy fantatro fa saika ireo vehivavy rehetra tao ampiasana fahiny dia taitra tamiko avokoa. Ary zareo mihitsy aza matetika manao fihetsika miantsy no laviko hatrany anefa ireny rehetra ireny. Tsy tiako ny manao boloko mamboatseva mamy ny atsy finy aroa. Izay tena tiako ny tiavako amin'ny fo manontolo sy anompanako ny fitiavako rehetra. Iaingo no fitiavako. Iaingo no nahazoko lahy-kely voalohany zanako. Tsy mba nataoko andimby amin'ny fiainana ratsy ny lalovako ty menaky ny atsika ty ry haingo a. Anga misy an'izany fiainana ratsy ny lalovanao zany nefa tsy fantatro. Efa fantatro ny amiko manontolo. Fa ty fampifilafilan'ny mpampiasa ty no fiainana ratsy tsy tiako diaviny dera. Fa eritreretinao anao inona zany izy io? Ho lasa mpanefoefo. Zany? Hitady olona ampiasaina izy fa tsy hitady orinasa iasana. Faniriana tsara aloha zany e. Saingy miankina amin'ny zava-misy ny altanteraka an'izany a. Ezaka mba tsy hiainga amin'ny oatra tahaka dera e. Ka izay ezaka vitako eo no tohizany sy ahatsaray ny ahatratraran'ny tanjoko. Ezaka iombonana ane zany ny atsika e. Mba tsy tiako hijaly ihany koa ny zanako. Mino aho nefa fa tsy maintsy havita dingana ao anatin'ny fotoana fohy. Dia amin'ny alalan'inona ozy izy ianao ka? Amin'ny alalan'ny herim-poko sy ny herin-tsaiko tsy maty vonoina. Tsy maintsy arahantsika asa nefa izany fa raty izany dia ho lasa nofinofo fotsiny. Fa raha miteny an'izany angamoa za dia hoe hitomemoepony e. Hifofotra, hivelivia, amony tena miasa. Raha riva ihany zao dia ho hitanao fa hitady asa. Ary tsy maintsy mahita. Dia hitady asa izy ianao raha riva ary. Any anaty interneto. Internet? Any amin'ireo olom-pantatra rehetra any e. Amin'ireo orinasa isan-karazany any. Any anatin'ireny gazety mamoaka tolotr'asa ireny. Ka ho vitanao indray manezaka ary ve izany rehetrarehetra izany e. Ka izay ngely atao hoe mifofotra sy mivelivy ary mamono teny e. Tsy manao andrasondraso mihitsy. Eny ary mivavaka ho an'ity ianao rariva. Renty, nanahoana ny tianao tany? Efa natao daholo aloha ny fomba rehetra ahitana asa fa miandra an'izay ho vokany. Fa eo ampiandrasana an'izany dia mba hampio azy hanokatra varotr'enta madinika e. Fa nangana fivarotana enta madinika amin'ny fomba ahoana koa ianao e. Ka le volamena be ato anao no ampiasainako. Ampiasaina amin'ny fandaniana isan-karazany atao trano ange iny e. Aleo ampitomboana fa tsy laniana fotsiny. Dia varotra enta madinika ohatry ny ahoana nefa mivoatsanganiany volinika. Ka tsy maintsy varotra kelikely ihany aloha natao eo mpanomboana azy. Eny e, tsy maintsy izay no atao amin'izao fotoan'izao aloha. Fa tsy afaka andoha-danitra mihitsika. Dia inona avy zany ny efa noeritreretinao atao? Sarena roa amin'ny lamba be na azo fisaka aloha ty efitrano ty dia varotana ny ilany. Ary honenantsika kosa ny ilany. Dia aiza ireo enta madinika amidy?
manao any masaka tsotsotra dia amidy eto e. Dia mividy entana vitsivitsy any amin'ireny mpamongadiny koa atao fanampiny. Dia isy vidy ve zany ry haingo a? Reny tia, tsy maintsy manandrana aloha dia ho hita eo mety ho tompon'izay mety ho faty antoka. Tsy manomboka ihany ny ratsy. Tena be herim-po ty vadiko ty ka tsy nanenina tamin'ny safidiko a. Fa ahoana e, tsy mazoto amin'izany anga ianao? Rehefa mazoto ianao dia marisika ka. Dia mieritreritra koa hoe ahoana? ny vatomamy sy ny biscuit ary ny sigara isan-karazany tsy maintsy asiana fa reny mantsy ilain'ny olona. Dia asiantsika gazety koa. Ho ampy an'izany rehetrarehetra izany ve ny vola ry haingo a? Tsy olaniana amin'izany daholo anie vola rehetra e. Rehefa misy ny karazany fotsiny dia mety. Ny gazety indray tsy misy olana fa izay lafo azotsika vola ihany ary ny tsy lafo kosa verina. Aleo tsy manao any masaka raha izany ka. Fa maninona? Tsy azona tombony raha misy tsy lafo e. Ataontsika sakafo re izay tsy lafo e. Fa raha lafo daholo kosa moa dia tombony avy hatrany. Tsy miala vola amin'ny sakafo tsika amin'izay. Ohatran'ny hevitra mety tokoa zany a. Mba betsaka mpividy ny gazety omaly a. Eno a, na ny mofo endy koa aza na ladilany. Fa izay ho fandehany an'io aloha e. Angamoantsika afaka maminany fa ndra riva ihany no anambaran'izany e. Ary atony haingana amin'izay reny gazety reny fa sao dia mba hisy vidy e. Aleo aloha mba hamaky vaovao vetivety ka. Mandalo eto ambanomaso ihany ve ny gazety dia tsy mba hanararoatra hamaky e. Ka sa tiona indray ihany angeny atononao eo dia mamaky milamina ianao avy eo e. Fa tsy ianao ve izany teniko izany rety a? Ay ry haingo a. Maty le ramatoa Antomola. Ramatoa izy izany? Vadiny Gatale. Ty lazain'ny gazety ty. Hoeta ty hoe jereko izany? Io e. Ny vadiny ireo zanany. Finy ty mampisento tampoka anao eto e. Mahavariana ny fiainanako. Inona kosa mo mahavarinanao amin'ny fahafatesan'iny Antomola iny? Ka ny antony nahafatesany no mahaliana e. Tsy misy tokony hamakianao aloha zany e. Efa maty izy dia maty. Mody milamina fotsiny izany izy mivady nefa nisy zavatra hafa tao ambadika izany a. Dia ny fahafatesandramatoa ny vokany. Ianao koa dia mba tia hampifandray toe-javatra tsy fantatra ao akory ka. Ka izay ange mahaliana amin'ny fomba nahafatesandramatoa iny e. Vokatry ny toetra ny venona hahafaty azy sa zavatra hafa. Ataonao inona nefa izany raha fantatrao ary e. Tsy ataoko inona fa fitity hahafantatry zavatra fotsiny ko. Dia avy aloha izy ho faty any fa famelomana an'ity varotro ity no atao. Ka ndana ary atony amin'izay ireo sa tionana gazety rehefa efa lera fitangoronan'ny olona mijery lohateny gazety ange izao e. Marina tokoa zany. Aleo izay ahasoa an'ity varotra kely ity no atao mandra-pahita an'izay tsaratsara kokoa e. Fa nga moa izany ny hevitra mpiato an'ity varotra ity ianao any erinany? Ka tsy maintsy miasa ny fari-pahaizana ananako fa tsy hijanona eto foanako. Eny ary e. Dia ianao izany manao an'izany fa izaho mampivoatra an'ity varotra ity aloha. Ahoana? Azo daholo ny entana? Ie, ny sigara sasany no saika tsy azo. Fa naninona? Tsy ampy ny vola dia voaterina ena ny vatomamy sasany ahazona ny rehetra e. Tsy maninona izany e. Rehefa misy karazana ny vatomamy rehetra dia mety. Ary taratasy avy aizy ity izany. Hoay tokoa. Sika dingo tokoa ny tena anio taminao. Taratasy anao io. Fa taratasy avy aiza? Taratasy taizy ity e. Io e. Sakafo dia jereo. Maninona raha tsy manao an'izany? Fa misy inona? Valyle taratasy fangatahana asa nalefako ity. Olona manana traika efa 5 taona hono ny tadiaviny nefa nitolotra asa tao anaty gazety natony tsy nilaza an'izany. Tsy anjary izany matoa tsy raikitrako. Dia tsy hamaly nitolotra asan-gazety tahaka an'ireny intsony aka. Aza malakivy rehefa tsy ary mitovy avokoa angeny ny olona mitady piasa e. Ka tena mifangaro fitaka le tolotra asa raha tahaka an'ireniko. Miandry ny anjara izany no fahendrenako.
aleo ry andamandreto entana avy nividiako reto e. dia mba ho faindray ny fitoerany a. dia atao ahoana indray zany izy ity? Ampifamadio ny toeran'ny sigala sy ny vatomamy. fa maninona no avadibadiko ohatran'izany foana e. ka ilaina fiovaovanana ny fitoeran'entana amin'izay mba zava-baovao ny hita amin'ny vidiny miditra ato e. mety ho leo ihany mantsy ny olona raha nomaly tsy miova ny tazana isaky ny mandingana ny tokona ambaravarana io izy. ka na ny omaly tsy miova aza ny tazany ato dia tsy maintsy miditra izy satria misy zavatra ilainy ato e. zany reny mivarotra reny tia. fa ahoana? sady tsika rery koa angemy manao an'ity azy ity ka tsy maintsy hiditra ato mividy e. afaka mandeha any akafa ny olona. saingy mba hisarihana azy ireo ato amintsika isan'andro dia aleo ovaovana ny fitoeran'entana sy sitrany ay aloha mba voasarika izany ny mason'ny olona. dia aleo raha mboariko arak'izay eritreritra ho izay reto entany reto e. dia ho hita eo izay vokany. raha mandaitra tokoa izany teninao izany. aza atao fanankona fotsiny ny entana dia mandaitra izany e. Fiza koa tia miantso ity? raisy dia ho fantatro izay olona miantso io e. allo? izy indrindra tompoko? dia faly miarabanao andre matotale. mbola mazoto raha mifanaraka tsika ka. dia roviana makany aminao. iany ary tompoko fa ho avy aka. tena faly ah. dre fa izy ilay olona teo? ngiaby ato e. ay ahoana hoana? niantso hiverina hiasa ho aminy izy raha mbola mazoto ony ah. izy toy izany indray ve mba hiditro amin'izay izany no volako. dia roviana hoana ianao miverina miasa any? amin'ny talata no asainy makany a manao fifanarahana vaovao momba ny asa. esoran'Andriamanitra fa ao izany ny anjaranao ka. tena angonangana amin'izay tsika hananganana asa ho an'ny tena ry aingo a. ka raha tsy manaiky ny elana ho amin'ny mandrakizay izy dia ahoana? ho iteny ihany re ny hevitra ahafahana miala rehefa vory ny vaingambola ahafahana manangana asa ho antsika e. aleo andeha ny fotoana. fa na izany aza maninona? hitarina sy asarainy ty varotro ty tsy misy olana re zany e. angontsika ihany koa ny tombony azo amin'ity varotro ety amin'izay aingaina kokoa dia vorony reny vola eto manangana asa mahaleo tena. dia ho angonina daholo izany ny vola rehetra fa tsy mba misy atokana etrehana ny fiainana andavanandrontsika mihitsy. mandeha ho azy ny fiainana andavanandro rery aingo a. ny fanangonana no atao matevitevina midika izany fa mila mitsitsitsika. eny fa na zany kosa aza tokony tsy mitsitsy tafahoatra ka. sady dia raha koa tsy ampiafiana fa mbola kely tokony hivelatra amin'ny lafiny maro izy. izany anga moa midika hoe ampiafiana hatramin'ny ankizy e. tsika lehibe no afaka miafa tsy ny zaza. dia mba hipoitra tsy ho ela amin'izay kosa izany no masoandro mpiainantsika ka. matoki ianao fa tsy ho ela tokoa izany akia. dre ary to ampifanengeninao indray ny sigara sy mofo edy ohatray marina inona tokoa ary ty ataoko. efa faly loatra koa ako. ka nafaly azy ianao dia ataovy mifantoka amin'ny zavatra atao ihany ny saina. marina ka izany ry aingo a. Record FM nanolotra anao teo rongatrantitra nosoratany Eric Ravalsoa. Iaro-mampionina Christophe Rabearmanana olo ravaka Zoma amin'ny rina nanome aina ny tantara.